Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, miantrano any amin'ny tokantrantsika tsirairay avy any amin'ny alalan'izao ainao manjery izao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mbola velonaina soma tsara, afaka ny andraindray ny afatra avy amin'ny teniny, ka andray fampahirezana amin'ny tiany ho ity. Hiara hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, feno fifaliana tokoa ny fonay, satria vanginao amin'ny alalan'ny teninao indray zahay amin'ny ity maraina ity. Misaotranao no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotranao no ny fahasoavanao izay asa mahagaga ho famonjena ataonao aminay. Misaotranao ry Tompo malala fa mitahiranay amin'ny famelan-keloka ianao, ary miasa isan'andro amin'ny fiainanay. Misaotranao ry Tompo malala mitahiry ny finoana aty anatinay amin'ny alalan'ny teninao, ka manome anay fotoana andrenesana izany teninao izany isan'andro, na dia ao anatin'ny ora sy ny fotoana izay ijanonana sy toeranao atokantrano ary izay tsirairay avy, dia mbola tsy avelanao andeha amin'izao, fa aminambaranao ny teninao kosa. Tsy miafina aminao ry Tompo malala ny zavatra miseho eto amin'ny firenenay, ny fahasarotana rehetra mitranga amin'ny fiainan'ny malagasy izao tontolo izao. Tsy miafina aminao zany ry Tompo malala, fa miariary eo anatrehanao ny valanaretina izay mahazo ity firenena ity. Mivavaka ho an'ny isa-tokantrano izahay Jesosy amin'izao maraina izao. Mangataka aminao no ny alehiben'ny famindramponao, ny mba hiasanao amin'ny isa-tokantrano, amin'ny maha-Andriamanitra mpamonjy anao, amin'ny maha-Jehova ny mpamonjy anao ry Jesosy Tompo, dia mangataka aminao zahay, ny amonjenao ny isa-tokantrano, ny arovanao ny isa-tokantrano, ka ny tena mandrahanao izay efa mikorenao anatin'izy ireo ane, dia analaviran'ilay fahafatesana azy, analaviran'ilay asan'ny maizina azy, analaviran'ilay arety mandringana azy, ka tsy azo ny isa-tokantrano izany arety mandringana izany. Apetraka feno empelantananao ny isam-batan'olona ry Tompo malala, mba samy anaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy ireo, andraisan'izany famonjena feno avy aminao zany. Ho tanteraka amin'ny isa-tokantrano ane ny famonjenao ry Jesosy Tompo, ka samy andray anao avy ane izy rehetra, ahatonga fifaliana sy fiadanana maharitra mandrakizay eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amin'ity maraina ity ary, dia mangataka ny famonjenao zahay, ary mangataka anao mba hiteny aminay ilay teny fiainana ho anay, ilay teny fahasambarana ho anay, ilay teny fahasalamana ho anay, ilay teny nahariana izao tontolo izao, ilay loharanom-piainana mba ho tanteraka ao anatinay, ka ho tonga nofo ao aminay tokoa zany. Mitenena ary fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra ry havana izay anjarantsika indray amin'ity maraina ity, dia araka izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny Lioka ny toko voalohany, ka ny andinin'ny 7:20 hatramin'ny andinin'ny 7:30 no andeha ovakitsika androany. Lioka toko voalohany, ny andinin'ny 7:20 hatramin'ny andinin'ny 7:30. Rehefa miara-mahita isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ry lay noasoavina ny Tompo momba anao. Ary taitra loatra izy no ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra zany fiarabany zany. Ary ilay anjely taminy, aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejazy ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary hanjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tantara fantatsika loatra izao tantara anjarantsika androany izao,
dia tantaran'ny namanginy ny anjely Gabriela any Maria fa izay tao atokantranony. Tantara izay raha ny mahakasika azy manokana dia fandrentsika isaky ny miatrika ny andro Krismasy isika, kanefa anisan'ny tantara izay diniantsika sy renesintsika ihany koa amin'izao ankatoky ny Pasika izao, mba handraisantsika fampahirezana feno avy amin'izany. Ny zavatra voalohany indrindra hitantsika ao anatin'izao teny izao dia ny hoe Andriamanitra tsy mitsahatra ny miteny amin'ny taranak'olombelona, na dia efa taranak'olombelona voaozona sy mpanalavitra an'Andriamanitra, taranak'olombelona tsy tia tsara fa tia ny ratsy aza, dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny miteny amin'ny taranak'olombelona. Anisan'ny filazantsara izay hitantsika miharihary ao anatin'izao teny izao zany, ary raha omaly isika nandreny amin'ny fiantson'Andriamanitra ny Abrahama, dia tsaroantsika ao anatin'ny toriteny omaly ny tenenana hoe rehefa niaino sy nandray ny tenin'Andriamanitra Abrahama dia nisaina ho fahamarinany izany. Ny mahasamihafa ny Maria sy Abrahama ry havana dia izao: i Abrahama mbola olona tao anatin'ny fiainan'ny fanompo-tsampy, teo anatrehan'ny ray aman-dreniny, tao atokantranony ray aman-dreniny, ka izay no nahatonga an'Andriamanitra nanaisotra azy tao hoe mandehana miala tao ianao ka mandehana amin'ny toerana izay ho aseko anao. I Abrahama mbola tamin'ny toeran'izay mahampanompo-sampy azy izay no natsoan'Andriamanitra. Maneho ny alehibeny zany famindrampon'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny miteny sy miresaka amin'olona izany, ny fiantsony any Abrahama. Ary io fiantson'Andriamanitra ny Abrahama io no nahatonga ny famoronana ny firenena vaovao araka ny teny fikasana efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama rahateo, ka nahatonga ny fiorenany zany zanak'Israely zany, na ny firenena taranak'i Jakoba izany, izay ao anatin'ny perikopa anjarantsika androany. Vokatry ny fiainon'i Abrahama ny antso nataon'Andriamanitra taminy no nahatonga ny taranak'i Jakoba no fidian'Andriamanitra, no arian'Andriamanitra, ka nahatonga azy afaka nampitoetra n'izany teniny zany tamin'ny nofo tetỳ ambonin'ny tany. Amin'ity anjarantsika androany ity ary ry havana, dia amin'ny tovovavy iray no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely Gabriela, iraka izay nirahany anambaran'ny teniny, dia tovovavy fantatsika loatra zany fa i Maria, renin'i Jesosy izany. Niteny tamin'i Maria tamin'ny alalan'ny anjely Gabriela Andriamanitra, satria tonga ny fotoana izay anirahan'Andriamanitra ny mpamonjy hanavitra izao tontolo izao. Tonga ny fotoana izay ahatonga ny famonjen'Andriamanitra ho tonga ny nofo ary ho tanteraka amin'ny nofo rehetra, ka dia tonga Andriamanitra manambara ny teny fikasany sy izay ho tanterahany, ka indro fa tanteraka tao amin'ny Maria izany teny izany. Tena sarobidy ry havana, manoloana ny fandraisana sy ny fandrenesana izany tenin'Andriamanitra izany, tena sarobidy ny fifantohana amin'izay lazain'Andriamanitra amin'ny tsika tsirairay avy, tahaka ny fifantohana izay nasehon'ny Maria rehefa nandre ny feon'Andriamanitra izay nentin'ilay anjely izy. Raha nandre ilay feo fiarabana voalohany Maria izay nanao hoe arahaba ry lay noasoavina ny tompo momba anao, marina fa taitra izy, satria feo tsy mba feon'olombelona fa feo avy amina anjely no niteny taminy, kanefa napieritreritra azy sy nampandiny tena azy izany teny izay nambaran'ilay anjely zany hoe inona no antony zany fiarabana izay nahazo ahy izany. Inona avy amin'ny fiainako sy ny tenako no mahatonga ahy homendrika andray izany fiarabana, izay fiarabana avy any an-danitra izany, izay hoentiny n'ity anjely mpitondra hafatra ity izany. Ary ao anatin'izany no nanampian'ilay anjely hoe aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. Nahita fitia manokana raha mihoatra ny vehivavy rehetra taranak'Israely i Maria, dia nahita fitia manokana avy amin'Andriamanitra izy, mety ny amin'ny toe-piainany,
mety ny amin'ny fanoloran-tenany, mety ny amin'ny momba azy mihitsy, fa ny zavatra azo antoka dia izao, efa nisy fanomanana nataon'Andriamanitra tamin'ireo taranaky Jakoba tsirairay avy ireo, ka nitotona tato amin'ny Maria izany safidin'Andriamanitra izany, ka nahita fitita amin'Andriamanitra i Maria. Ary hitantsika miharihary zany safidin'Andriamanitra izany, fa tsy diso safidy Andriamanitra ny safidy an'i Maria rehefa mahita ny toy n'izao perikopa anjarantsika androany izao. Ry havana, lehibe ny fandraisana ny hafatra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Na iza mpitondra izany tenin'Andriamanitra izany, tendren'Andriamanitra hitondra ny teniny sy hitory ny teniny amintsika tsirairay avy, dia izao sarobidy ny fandrenesantsika izany teny izany. Ary izany teny izany dia tokony mitarika fandinihan-tena ao anatintsika. Maninon'Andriamanitra no miteny amiko androany, ary inona no hafatra izay ambaran'Andriamanitra amiko androany. Vaovao mahafaly ry havana, ny aloky ny vavan'Andriamanitra. Vaovao mahafaly no aloky ny vavan'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mitondra fitsarana ho an'izao tontolo izao, fa io fitsarana io efa vita tany Edena rehefa nanambara tamin'ny Eva Andriamanitra fa hoe noho ny nataonao dia fahoriana no anananao anaka. Rehefa nanambara tamin'ny Adama Andriamanitra fa noho ny nataonao dia voaozona ny tany. Ary rehefa nanambara tamin'izy ireo Andriamanitra fa rehefa nihinananareo dia ho tonga maty tokoa ianareo. Vita tany zany fitsarana zany. Ka Andriamanitra raha miteny dia tsy manambara fitsarana ho an'ny olombelona, fa manambara ny fitiavany ny olombelona kosa izy. Miseho miharihary ao anatin'izao perikopa anjarantsika androany izao izany fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao zany. Raha manambara Andriamanitra eto an'i Maria fa nahita fitita amin'Andriamanitra Maria, dia tsy vita ny teny naloky ny vavany fotsiny zany, fa nasehony tamin'ny alalan'ilay intoerany ny asan'ny fanahy masina, ka nahatonga ny fitoeran'i Jesosy tao akibon'i Maria, izany fahitana fitia teo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ahoana ny ahafahana mahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra ry havana? Tsy misy fomba hafa ahazoana sitraka amin'Andriamanitra ivelan'ny fandraisana sy fankatoavana ny teniny. Tsy misy. Tsy misy fomba hafa ahitana sitraka amin'Andriamanitra ivelan'ny fandraisana, fiainona ary fankatoavana ny teniny. Tsy misy fomba hafa ahitana fitia eo anatrehan'Andriamanitra ankoatran'izay irery ihany. Ary izay no azo antoka fa nahatonga ny Maria nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny vokatr'izany fandraisan'ny tenin'Andriamanitra izany dia tonga nofo tao aminy izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ahoana ny fahatongavan'izany tenin'Andriamanitra nofo tao aminy? Nitondra ny anarana hoe Jesosy izany tenin'Andriamanitra tonga nofo tao amin'ny Maria izany. Asan'ny fanahy masina ry havana, vokatry ny fiainona sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, ny fahatongavana sy ny fahatanterahana izany famonjena antsoina hoe Jesosy ao anatin'ny tsirairay avy izany. Asan'ny fanahy masina ny fahatongavan'i Jesosy io nofo ao anatin'ny tsirairay avy, ary tsy misy fomba hafa ahatongavan'i Jesosy io nofo ao anatin'ny tsirairay avy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Tena sarobidy indrindra eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao izany tenin'Andriamanitra izany. Sarobidy indrindra satria io tenin'Andriamanitra io no loharano ny simpiainana, io nisy ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany. Tsy nisy naharina ny zavatra rehetra na inona raha tsy nisy io tenin'Andriamanitra io. Ary io tenin'Andriamanitra io nefa, io no miantrano amin'ny isa tokantrano, isa maraina, tahaka amin'ny fotoana tahaka an'izao, amin'ny fotoana rehetra andrenesantsika sy anokafantsika n'izany Baiboly izany ihany koa, dia tonga miantrano anatintsika ao izany tenin'Andriamanitra izany. Sarobidy ny andrenesantsika ny feon'Andriamanitra, fa iasan'ny fanahy masina amintsika izany, ahatonga n'ilay Jesosy Tompo hitoetra ho tonga famonjena ao anatintsika ao tokoa. Ary raha mandinika ny toy n'izany sika dia izao, io Jesosy izay tonga tao amin'ny Maria io dia tsy mba fanomezana kely sy bitika io, fa tena fanomezana lehibe io.
araky ny ambarany 2:3 hoe izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Tena fanomezanay lehibe no omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany fanahy masina izay mitondra n'izany finoana zany ao anatintsika. Asa lehibe ataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy zany izay atanteraka ny famonjen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zanaky ny avo indrindra Jesosy. Zanaky ny avo indrindra. Io zanaky ny avo indrindra io lay zanaky ny avo indrindra izay tsy iza ihany koa fa lay zanak'olona. Ilay zanak'olona izay zanak'ondry ihany koa, zanak'ondry ny Paska izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana aisy anao, ho afaka amin'ny trosany fahotana rehetra, ka mahatonga aisy anao afaka miantso an'Andriamanitra hoe Aba, raha eo amin'izao ora sy fotoana izao. Izany rehetra izany ry havana dia vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny asany fanahy masina avokoa. Noho izany ry havana dia izao, manoloana ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, manoloana ny fahasarotana rehetra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia miasa amiko sy aminao ihany koa io tenin'Andriamanitra io izay nampitondrany ny anjely Gabriela fa izay tenenany hoe aza matahotra, ka hanononany ny anarako sy hanonany ny anaranao aorinan'izay aza matahotra izay. Aza matahotra fa efa nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. Tena nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. Ahoana ny tenenan Jesosy azy any amin'ny 2:9-12 teny haitsika loatra zany, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nahita fitia tamin'Andriamanitra izao sy anao, nahita fitia tamin'Andriamanitra isika ka nanomezany an Jesosy ho tonga teraka eto amin'izao tontolo izao, teraka eto amin'izao tontolo izao ilay Jehovah ny mpamonjy mba hitondra n'izany fanavotana, hanafaka atsika amin'ny fahotana, hanafaka atsika amin'ny asany maizina izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa izao ry havana, ny fahatongavan'i Jesosy ao anatinao dia tsy midika velively hoe ho foanatra eo avokoa ny olana rehetra mitranga amin'ny fiainanao. Tsy midika an'izany io. Tsy midika hoe ho afaka avokoa ny fanaintainana rehetra misy eo aminao. Tsy midika an'izany io, fa jereo fa na Maria aza ny toeran'i Jesosy tao anatiny, sarotra izany nandeha niakatra nakany Jerosalema avy eo nakany Betlehema izany mba hisoratra, sarotra ny niaretan'ny Maria ny lalana rehetra ny zorany rehefa niaraka tamin'i Jesosy, nandeha voatery, nandeha nakany Egipta, nitsoaka nakany Egipta sy ny sisa sy ny sisa. Sarotra ny niainany niaraka tamin'i Jesosy, nahita an Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, sarotra izany rehetra izany. Saingy izao ry havana, sambatra i Maria satria nandray ny tenin'Andriamanitra ary dia nitoerany izany famonjen'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainany, na dia sarotra aza ny zavatra nolalovany. Io no itenenan'i Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao fa naharesy izao tontolo izao. Ao anatin'ny ady hatrehana no itoeran'ilay teny hoe aza matahotra. Ao anatin'ny zavatsarotra hatrehana no itoerany hoe aza matahotra. Fa isika rehetra eto amin'izao tontolo izao samy miaritra zavatsarotra, saingy miavaka isika zanak'Andriamanitra satria isika mahita fitia ao anatrehan'Andriamanitra ary mampiantrano ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, ka ilay Jehovah ny mpamonjy no mitoetra ao anatintsika tsirairay avy, izay fanomezana tsy kely fa lehibe, ary hamarana n'ilay tenin'Andriamanitra azy mpanjaka io fanomezana izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao io. Fanomezana mpanjaka no nataon'Andriamanitra, tsy fanomezana hoe tsika amin'izay itiavantsika anaovana azy, fa fanomezana tonga hanjaka eo amin'ny fiainantsika, ka ny fanjakany irery ihany no hatanteraka ny fiadanana sy ny fitsarana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Satria ao anatin'ny fotoan-tsarotra rehetra dia afaka mahatoky isika hoe Jesosy eo fonjeo aho dia mamonjy izy.
afaka mahatoky an'ilay anarana mahery izay efa omeny atsika isika, ilay anarana manambara hoe Jehova ny mpamonjy. Io anarana io ny tonga manjaka ao anatintsika tsirairay avy, ka mahatanteraka ny famonjena rehetra amin'ny fiainantsika. Isaky ny manonona ny anarana isika, amin'ny fotoana rehetra anonona antsika ny anarany hoe Jesosy. Fanomezana lehibe omen'Andriamanitra tsika izany. Ary tsarotsika amin'ity akatoky ny Pasika ity zany ry havana. Tsarotsika ao anatin'izany fa sarobidy zany fanomezana nomen'Andriamanitra tsika zany. Dia fiainana mandrakizay sy famonjena amin'ny alalan'izany Jesosy, ilay anarana velona izay tonga nofo ka niara-nonona tamintsika, nandonitrosa ny fahotana teo amin'ny hazo fijaliana, ka indro fa mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, eo kavanan'Andriamanitra ho atsika isa-tsegondra, mba hananantsika tsirairay avy ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Ry havana, miantrano ao amintsika tsirairay avy ankehitriny ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra manam-pikasana amintsika fa nahita fity teo imasony isika. Tsy foin'Andriamanitra isika fa tena tian'Andriamanitra amin'ny fitiavana mandrakizay, ka tian'Andriamanitra nitondra famonjena antsika, na dia ao anatin'izao fotoan-tsarotra mampikatona ny varavaran'ny fiangonana izao aza. Tian'Andriamanitra ny hanokatra ny fo amam-panahy antsika, handraisantsika fiadanana sy fitsaharana avy amin'ilay Jesosy Tompo izay ho tonga nofo ao anatintsika ao amin'ny alalan'ny teniny sy ny asan'ny fanahy masina izay ataony amintsika. Tsy mba fanomezana kely zany ry havana, fa mpanjaka no omen'Andriamanitra antsika. Noho izany, ry kristianina malala, aza matahotra ianao fa Jehova ny mpamonjy no manjaka ao aminao. Isaky ny mandresy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, dia aza matahotra ianao fa Andriamanitra tsy mitondra fitsarana ho anao io, fa Andriamanitra mitondra famonjena ho anao, mitondra fifaliana ho anao, ka manambara tenim-pifaliana, manafoana ny tahotra rehetra ao anatinao. Nahoana alehibe ny mampiororo an'izao tontolo izao, Andriamanitra lehibe indrindra izy, ka miteny amintsika hoe aza matahotra fa Jehova ny mpamonjy no manjaka eo aminao. Ny maha olona an' Jesosy ka nitenena nato hoe hanjaka amin'ny taranaki Davida mandrakizay izy, dia izao ny maha jiosy azy dia mpanjaka ny Israely tokoa izy. Ary tsy milaviny zany rehefa nametraka ny fanontaniana tamin'ny Heroda mpanjaka, ianao va ny mpanjaka ny jiosy? Voalaza anao izy. Ary dia natao miariary teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe ity ny mpanjaka ny jiosy zany. Ahitana izao tontolo izao fa marina io teny izay nambaran'ny anjely io hoe hanjaka amin'ny taranaki Jakoba mandrakizay izy, hanjaka amin'ny taranaki amin'ny jiosy mandrakizay izy. Fa izao kosa ny mahazanak'olona azy dia manambara fa mpanjaka ny olombelona rehetra ambonin'ny tany izy, izay mandray sy manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mpanjaka sy mpanjakanao ihany koa izy amin'ny mahazanak'olona azy. Aza misalasala ry havana, manatona an' Jesosy ianao. Ary na inona mitrango amin'ny fiainanao dia aza matahotra ianao, fa ilay Jehova ny mpamonjy no manjaka eo amin'ny fiainanao. Noho izany ry havana, aoko ho feno vavaka ny fonao, ary aoko ho feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao, mba hisiasan'ny fanahy masina ka ho tonga nofo ao anatinao Jesosy, ho tonga nofo ao anatinao ilay Jehova ny mpamonjy, ka ho tonga famonjena ho anao izy, hanjaka eo amin'ny fiainanao isa-tsegondra, isa-minitra amin'izao fotoana ahavelomanao izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.